Ohatrany arabantsika rehetra indray amin'izao alarobia maraina izao. Toy indray ara ny fivoaran'ilay rivo-doza Gombe ny tamin'ny 4 ora maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 100 kilometatra avaratra atsinanan'ny Mahajanga no anisy fohibeny, zany hoe manamorona ny Sofia zany raha ny marimarina kokoa. Mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Tsara manamarika fa saika any an-dranomasina no misy an'ireo rivotra sy tafiotra ireo. Mizotra moa ny diany miaka andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora. Arak'izany dia andeha izotra miandalana makany a Mozambika izy ary aorian'izay ho hitantsika eo ny fivoarany fa raha ny vina lavitrezaka aloha dia ho araha-maso akaiky hatrany ny fivoaran'ity rivo-doza ity. Etsakilan'izay ihany koa dia foana ny filazana loza mahakasika ny Gombe fa na izany na tsy zany noho ny fivoarany manakaiky ny morontsiraka avaratra andrefanosy iny dia inona ny mety mbola hitohizany rotsakorana betsaka any amin'iny faritra avaratra andrefan'iny atao anatin'ny 2 andro ho avy. Arak'izany ary ny ponina any amin'ny faritra avaratra andrefanosy, zany hoe many amin'ny nosy be Sambrano, Sofia ary Boeny mety hitatra taty Melaky dia entanina mba ho mailo hatrany amin'izay mety fampetsahan'ny rotsakorana izay. Ny mpampiasan'ny ranomasina manomboka eo Antsiranana ka hatrany Mainty Rano dia entanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina ity rivo-doza ity satria hikorotana tanteraka ny any an-dranomasina ary mety hanonja be na ahery ny ranomasina, ahery be mihitsy zany indraindray. Ho an'ny morontsiraka hafa kosa dia mila mitandrina rehefa mivoaka miandrika. Izay ny vaovao mahakasika ny Gombe. Ny torohevitra tsotra avy ety amin'ny Meteo Madagasikara dia arao atsakan'ny sandavan'ny foana ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisoroana ny loza mety iseho no antony mahatonga anay manoro an'izay hevitra izay ho antsika rehetra any an-tokantrano any. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray azy.